vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maresy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino aho ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako. Mialohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vavimalala ny amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be tena koa miarao aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'ny isa-tokantrano isan-batan'olona izay tratranso eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy matoky sy mila fa ifampahireto indray tsika androany. Raha androany anao tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika sendrasendra mihitsy koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao koa dia maharetatra amin'ny farany ary tsy ho faty antoka ianao tsy faty antoka ho anao ndray adiny ndray sasany ny raha antsika eto tsy ho faty antoka ho anao akory izany fa maharetatra amin'ny farany fotsiny dia mianofinaritra isika tsirairay avy. Milohan'ny fampiaravantsika sy hanonana antsika tsirairay avy aloha andaonantsika metraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra zao mpandrotsika ny mbavintsika Maria Angela ao Dobayao izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Teny Jesosy Maria Angela anao ny fitenenana. Mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia tainy Jesosy daholo antsika rehetra mianakavy hiaraka vavaka resika hanomboka ny fotoana. Jehovah Ray Masina any an-danitra ao, rainay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Mbola faly misaotra sy midera mankalaza ny anarana masina indray izahay. Mbola tantananao Andriamanitra tamin'ny tontolon'andronay. Misaotra Tompo ny amin'ny fiarovanao anay ny amin'ny tantananao ny diany rehetra izay nandeha sy ny tantana natao atokantrano ary. Misaotra ny sahirana taminay Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra nataonay dia nisahirana tokoa ianao. Kasitraka ny amin'izany rehetra izany. Koa ankehitriny Andriamanitra dia tonga indray izao fotoana izay andeha hienoana ny teninao indray andrenesana ny feonao indray izay hoentin'ny mpanomponao. Koa apetraka am-pelatananao feno ity fotoana ity mba ho fotoana feno fahasoavana, ho fotoana ahakasika ary fotoana mamy tsy ho adinao iny. Koa tahiry zavatra atao eto Andriamanitra aoka ny sitraponao no atao eto. Tahio ny mpanomponao izay hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ianao ny ampitenin'ny vavany, ianao ny hanome tolo-tsaina sy indrindra ny pasiteranay izay hamelabelatra. Tahio Andriamanitra tsy ho isakatsakana ary izany asan'ny devoly ratsy izany anelingelina n'izao fotoana izao dia tsy hanan-keretra izany. Roaiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompon'ny Sabata, tsy hanelingelina izao fandarana izao ny devoly efa resy. Apetraka am-pelatananao Tompo ny connexion rehetra, ny fitaovana rehetra na ny amin'ny pastera izany dia na aminay isan'ny tokantrano. Ankinina aminao
mba ho tanteraka, mba ho vita hatramin'ny farany izao fandaharana izao. Dia manam-pia feno Andriamanitra, manatreha feno eto ianao Jehovah, fa dia hahery indray izay mivoaka avy eto ary azo aingam-panahy vaovao indray izay miala eto. Koa dia misaotra Jehovah, mankasitraka anao. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ianao Ranambavy Marie Angela tao anatin'izay vavaka manome fanombohana izay a. Dia Andriamanitra manan-kary pahasoavana mahaly fidianao dia mitombosa sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Raha isao no tsodrano amin'ny salamo faharoapolo andiny voalohany sy faharoa ny tsodrantsika amin'ity androany ity. Salamo faharoapolo andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: iaino anao anie Jehovah amin'ny andro fahoriana, hitondra anao any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba, ahatonga famonjenao anao avy amin'ny fitoerana masina anie izy ary hanohana anao avy any Ziona. Halleluia, amen. Ho tanteraka aminao anie izany teny izany dia hanohana anao avy any Ziona tokoa anie Jehovah, dia hitondra anao any amin'ny avo izy ary hitondra anao any amin'ny avo ny anarany ary iaino anao amin'ny andro fahoriana izy dia ahatonga famonjenao anao izy avy amin'ny fitoerana masina. Raiso ny tsodrano Ranambavy Macrine Koety, nambinitso Macrine Koety, Tsiramoramela France, Yama Koety, nambinitso Macrine, Erikaraky France, Ingrid Rodriguez, Arabie Saoudite, Yama Koety, Tizana de Madagascar France, Itoto Noeline France, Natalia Marie-Charline Madagascar, Nambina Suzelle Suisse, Razana Sylvie Koety, Thierry Berthelot France, bonsoir. Bertsava Koety, Jessica Patici France, Miriam André Malala Allemagne, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Lazana Monica Dubai, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Rosemine France, Marie-Jo États-Unis, Hortensine Koety, Memanambitso France, Kotanela Belgique, Someva France, Jesosy Pandresy Madagascar, Tsiramoramela France, Bersava Koety, Marie Angela Dubai, Bersobeanjana Arabie Saoudite, Tina Rakotoarzaka France, Kadaka Malala France, Tahiny Jesosy misaotra indrindra nareo koa mamerina tsorana aty aminay. Tahiny Jesosy isika rehetra, inona ny fahasoavan'Andriamanitra azonao ambara, inona fahasoavan'Andriamanitra azonao lazaina androany, na misy zavatra sika safotifoty kely teo aminay taty aminay dia lasa io zavatra io lasa tokony hitarika zavatra be dia be fahasahiranana maro fa isaorana an'Andriamanitra fa coup de téléphone anankiray dia nilamina daholo ilay izy. Halleluia, tena hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra zany. Efa sika mitarika zavatra be dia be, mikorotandrotana be dia be ilay izy, fa rehefa tonga ny fanamasina nanolo-tsaina dia nisy olona niantso olona iray, coup de téléphone anankiray dia nilamina ny zavatra rehetra. Tsara Jesosy ry havana malala. Ankoatr'izany ny fahasoavana sy ny fanambinana rehetra izay ataony isan'andro dia zava-dehibe izany. Ka dia ho azy ny voninahitra anao hira anankiray tsika anandratra an'Andriamanitra, tsika ndao asandratsika avo Andriamanitra dia ao anatin'izay izay nareo afaka manoratra inona ny témoignage, inona ny fitondram-bavam-belona azonareo soratana androany hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia ao anatin'izany ianareo afaka manoratra dia tsika hihaino hira. Na iny Jesosy ary dia mihaino finaritra daholo isika tsirairay avy.
Aricho isaurana mandakizayara Jesus anzara luva kwetontani siratizayara ali yana vireri manitumbutuju Jesus ni fufeno fitiava na tulutwana ari tefe amuari tukwai kititwana living from the truth but fitiava na mama chayana fitiava na Jesus isaurana mandakiza yana itulurana ufitiavana marina mandakiza ayamuna fuina utakalunitene pisaeluka tu puri tu piana non tauri la panirai now kane pasara kavala la sadi manini ini na pitiana iseda papa tesana isulu santo fami luaku. Seja papa desana, isuri santo fame do lago. Jesus, ni fukufeno vitiala na tulipanda, ari tefe, amuari tukwa ikiti tuala. From the truth, but fitiava na manchai, fitiava na uva, Jesus isaura na mandakiza, yana. Alléluia. Iny ry matetika ataoko fa izy iny tena namarika ny fahazazako mihitsy iny ry tsy fahazazana moa zany iny fahazazana taloha tena iako matetika dia nakasika anahy mihitsy iny ry taloha. Tsara Jesosy. Alléluia. Andao ary isika maky fijona vavolombelona. Voalohany indrindra aloha andao aloha tsika rehetra irary soa andanam-bavintsika Rozimina fa anniversaire ny androany. Dia mirary soanao zay Zoky Rozimina n'Andriamanitra manakaiky pasoavy namaly fitia ombanao hatrany hitantana anao amin'ny tany nakavanan'ny fahamarinana foana dia hifamatra amin'ny andro iananao ny fiadananao. Alléluia. Dia hoe velona fe fahasalamana ery tanjaka hatrany ho tahin'ny tompo dia bizo mamy daholo ianareo rehetrarehetra ao. Tonga zo Terry Albenja France, Marina Tena Canada.
Itsolo vavolombelona atsika tongotsika amin'ny rahalahintsika Thierry Berthelot. Très belle journée aujourd'hui. Merci Jésus de m'accompagner chaque jour et de me donner la foi. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Hoy tojo tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa na certificat tamin'ny formation natao androany indray za. Alléluia be fa mitombo foana ny certificat azoko momba ny asako satria be dia be ny certificat ilaina amin'ny domaine infirmier ilainay dia izay atao dia mety daholo sady indray maka izay azoko foana ny certificat izay ilaina dia raiko ny fanamasina manolo-tsaina foana dia isaorako koa Jesosy niaro any menakavy kely sady nanome ny hanina sazaonay. Alléluia. Tsara Jesosy arabaina. Félicitations koa tojo amin'ny certificat azo. Alléluia. Zokiama tonga soa hoy zany Ranabaverte misaotra an'Andriamanitra tamin'ny tontolo androany fa be ny asa fa omen'Andriamanitra hery tanjaka hatrany ary velon'aina ny menakavy dia raiko Jesosy malala. Alléluia. Amen. Alléluia. Ahoana izy zoko Suzelle dia raiko Jesosy fa tena nalaminy ny tontolo androko androany. Alléluia. Narovana sy nombany ny tontolo andro ny menakavy kely androany. Alléluia. Ny voninahitra dia averinao an'Andriamanitra reriany. Amen. Alléluia. Ho Fabiola hoe tahiny Jesosy sika tonga soa koa Fabiola Koety asan'ny apôstôly Madagasikara hoy marina tayo san'Andriamanitra fa tonga soa mahatsara manatrika ny fandarana miaraka eto tahiny tompo marina tiana. Alléluia. Aingodorina solo tonga soa tsiry amboramielina amin'ny rabany Sokrozy Mina daholo tsika. Hoy Kodanela hoe Alléluia. Misaotra Jesosy malala fa mbola velon'aina soamatsara fa mbola nomeny tombonandro sy fitahiny hatrany fa tsara ny tompo voninahitra ho azy reriany. Alléluia. Amen. Alléluia. Ahoana izy Zoklina. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe aho fa manolo-tsaina ny zanako izy ary manome fahendrena azy tokoa. Alléluia. Nisy mpiara-mianatra taminy taloha tonga namangy ilay tampoka androany dia nifankahita izy roa lahy tena mpinamana tsy afaka mihitsy izy ireo efatra any amin'ny maternelle fa nisy fotoana tafasara ka tsy niara-nianatra intsony dia izy tonga nandalo fa lasa mifoka sigara izy io dia tsy mazoto ilay zanako mifandray aminy no sady somary manana namandratsy koa izy nazavaina teo zany tena mahakasika be ilay réaction tena Jesosy no miasa aminy. Alléluia. Dia raiko Jesosy voninahitra ho azy reriany. Amen. Alléluia. Manao avetsambatra Zokrozy Mina hoy Zokiama hoe voninahitra n'Andriamanitra ireriany fa mbola hatratra zao fotoana zao dia nomeny tombotombon'andro raha tsy salama ho alina tena nikoaka be misy tsy nahita tory sepotra sady mikoaka be zao adaboka ny loha fa rehefa napetrako tamin'i Jesosy dia Alléluia nahazo hery ihany navita ny asan'io tontolo andro voninahitra ho an'Andriamanitra reriany. Amen. Alléluia. Hoy tia naraiko toara zaka hoe misaotra Jesosy fa mbola salama tsara daholo zay mbola afaka mihaino vavaka soma tsara voninahitra ho an'Andriamanitra mahery. Alléluia. Amen. Alléluia. Dia raiko Jesosy malala hoy ny Charline fa mba niavaka ny journée anay telo miafika fa tsy telo mianaka zany moa zany dia telo miafy miaraka amin'ny zafikelina zany raha azoko tsara izay telo miafy androany zay vao nitazany fomba fiteny zany hoe telo mianaka dia telo miafy. Misaotra ny Charline journée anay telo miafy androany sady faly koa nahatratra zao vavaka izao fa tsy resy tory. Alléluia. Tsara Jesosy na dia somary efa tarataratra fa dia lana tsiny tarataratra ilay vao tomboka androany. Alléluia. Tsisy isaorana Suzelle. Ahoana indray izy raha matoa minisitra lilira faralahy hoy dia raina Jesosy fa tsy takatry ny saina ny tontolo-tsaina omeny afaka manao exploit rehefa Jesosy no miasa. Misaotra azy tamin'izay asa rehetra vita teo anivon'ny ministera androany. Misaotra azy koa nanome hery ka na dia reraka aza vatana ny fanahy mbola vonona hiaraka hivavaka amintsika eto. Alléluia. Tsara Jesosy tonga soa dia mareta hatramin'ny farany. Hoy Marie Angela hoe Alléluia. Misaotra ny tompony andava amin'ny fanampiana ny asako indrindra amin'ny fandrahoana sakafo matsiro no tsy be sira sady tsy be menaka ary dia lany daholo ka tsisy resta mba tsy hampisy fakapana hihinana. Tsara ny tompo. Alléluia. Amen. Makasitraka anareo mahafinaritra be ny témoignage-nareo rehetrarehetra dia Andriamanitra manan-kerim-pahasoavana mahavity anareo. Raha ohatra rehefa tapitra ny fijorona vavolombelona Alléluia
dia andahoarintsika tonga dia hitra amin'ny toriteny izay hoentina nanambarontsika Lina artisanat de Madagascar eto France izy no hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia avy eo veronety ny tenako mamelabelatra an'izany. Na itopary ary ranabavy Lina, inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao anao fitenenana? Mankasitraka pastera na ny fitenenana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary ho amintsika mianakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana mamintsika izao. Dia raisiko fahasaovana lehibe ho mandrakariva ary havana malala ny fampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao. Belohany izarako amintsika izany tenin'Andriamanitra izany nefa dia mba misy tantara kely fijoroana vavolombelona hozaraiko amintsika. Mino ary havana malala fa itsika tsiraray avy dia mety efa trangan-javatra tahaka izao hoe tsendra olana, tsy napozina, ndray andro dia tena hoe sahiran-tsaina izany hoe ahoana no hamana an'ity satria zavatra tena tsy napozina dia tonga avy any misy olona vonana anampy hanome tanana anampy mba hoe hamana ny olana izay mianjady amin'ny tena amin'ny fotoana iny izany. Dia izany indrindra ry havana malala no mba izarako amintsika zavatra niananay izy ity taona maromaro lasa izay. Raha nandeha nitsangatsangana izany izay nandeha nanao vakansa kely teny amoron-dranomasina dia tamin'izany moa mbola tsy nanana fiara izay izany fa nandeha train sy nandeha bus amin'ny hoe ahafahana hoe mba mi-se déplacer tsy aroa izany. Dia izaho tamin'io bevoka be an'ilay lafaharoa dia izay telo mianaka izany no niaraka nandeha nandeha vakansa. Dia tonga tany an-toerana ary izay indray alahady izany hoe andao mba handeha eny amoron-dranomasina mba hivoaboaka kely tsika satria tanàna mbola tsy fantatra moa ilay izy. Dia nandeha teny azy hoe aloha ny andehana dia aleo tsika tsy mitondra inona, tsy mitondra papier, tsy mitondra carte bancaire, tsy mitondra vatsy ohatran'ny hoe serviette kely hipetrahana eny amin'ny sisin-dranomasina, dia kilalao kely lamatoa mazava ho azy dia izay. Dia andao tsika andeha eny dia rehefa avy eo tsika mody moramora fotsiny eo. Dia nandeha izay telo mianaka dia misy bus moa izany hitanay dia hoe makaizy ity dia makary amin'ity toerana ity dia eny dia tonga tany ary izay. Dia nanontany tsara an'ilay chauffeurana bus rehefa tonga niana hoe hono raha misy mbola misy bus ve aorianan'ity dia eny ozy izy ilay rangahy. Dia tsy nakasarotra izay telo mianaka mipetraka tsara nakaina sy ny karazany teo. Dia efa miariva ny andro dia nanomboka nody kelikely ny olona teo ndao amin'izay tsika andeha hody ary. Dia nijerena amin'izay ary ilay bus. Ilay bus nandehananay iny ny farany. Nefa ilay chauffeur dia taminay fa mbola misy bus anankiray ho avy eo. Tsisy tsony. Izaho amin'io miaraka amin'ny kibo be lehilahy matoa mbola taritina amin'ny posety eo izay telo mianaka vao hoe ahoana ny atao. Tsisy olona ilay tanàna somary mangingina any satria ny andro efa tsy hoe mbola maizina moa izany fa ny olona efa any an-trano daholo avy. Dia ahoana ny atao iza ny tarainana tsisy olona mihitsy. Ny olona mandalo mandeha amin'ny tomobila mandalo sososo daholo. Dia nanomboka nikoropadropaka izay telo mianaka dia hoe andao aloha androso ihany, andao aloha androso. Dia nandeha teny dia kanjo nisy fetim-piangonana tao loloha kely tao. Dia be olona be mihitsy dia nanatona izany izay sady menatra ihany matahotra ihany dia nanatona dia nanazava teo moa izay dia nanatona ka nahita mpanompon'Andriamanitra dia teny tamin'io mopera io hoe nanazava ny situationay izany. Dia tonga dia ilay telo mopera tena tsy afaka hozy izy, tena tsy afaka izay. Dia nisy olona koa moa nanantona dia efa misy inona dia ohatr'izao tena tsy afaka izay, tena tsisy afaka. Dia mandana makany amin'ny gendarmerie. Dia teo izany telo lanitra tsisy inona, tsisy vola afa-tsy firena bus, sy entina miverina sisa tany am-paosiny amin'ny vady. Dia avy nisy anankiray nisy ramatoa tao anatin'ireo olona maro be ireo, nisy ramatoa tonga dia nanolo tena izy, izaho hozy izy nitondra azy ireo. Dia zavatra tena nahavarinanay hozy nareo miteny an'ilay mopera hoe tsy matahotra ve ianao? Tena sira ve ianao fa andeha hanatitra andrareo? Tsy matahotra ve ianao? Tsy matahotra hozy ilay ramatoa. Ateriko ry zareo fa mampalahelo. Dia nanatitra anay ilay ramatoa dia tena nateriny tsara teo amin'ny tokonam-baravaranay izay. Dia nanontaniana ny anarany hoe iza kay ny anaranao azafady fa tena hoe mampihetsi-po ny ataonao. Dia Michael Angeline anarako izy dia taitra be izay mivady ry havana malala hoe anarana anjelin'Andriamanitra, anjely Michael satria Michael Angeline anaran'ilay ramatoa. Dia tena hoe saotra an'Andriamanitra mihitsy hoe misy olona tahaka izany arak'ilay teneniko tatsika teo. Dia izay mihitsy mantsy no hatongavako amin'ity toriteny ity hojerentsika amin'izay ny ten'Andriamanitra. Jereo ny filazantsara ny Lioka 10
520 ka hatramin'ny 730. Lioka toko 520 ka hatramin'ny 730. Rehefa samy miara-mahita antsika dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy ihany tenin'Andriamanitra. Ary indro nisy mpahay lalàna anankiray nitsangana ka nakafanan'i Jesosy hoe, mpampianatra, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana no famakianao azy? Ary izy namalika nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny voalaza ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tanamarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izany no namako. Ary Jesosy namalika nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hakany Jeriko ka azon-jiolahy dia niendaha ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saika himaty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary noho ny nahita azy dia omena, dia nanatony izy ka nofezy ny feriny sady nasiany diloilo sy divay, dia nampitaingeny tamin'ny bibiny izy ka netiny ho any an-tranom-bahiny dia notsaboiny. Ary noho ny ampitsony iny dia naka denaria 2 izy ka nomeny tompo-tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy. Ary na ohatrina no laninao mihoatra noho ireto dia omerako rehefa miverina aho. Iza moa amin'izy 3 lahy no ataonao naman'ilay azon-jiolahy? Ary hoy izy ilay nianatra azy, dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Ny soramandry ambony milaza hoe, ny namalian'i Jesosy ny mpahay lalàna anankiray sy nanaovany ny fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy. Raha asiana lohateny kely ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia laza hoe, ninona tranga mahazo dia Jesosy tsy mamela irery fa maniraka olona hamonjy. Amen. Taraka io tantara io ry havana malala hoe nisy mpahay lalàna anankiray. Mpahay lalàna izany moa dia olona mpandinika lalàna izany, ary tsy vita mpandinika fotsiny fa tena mahay lalàna. Amin'ny atsipiriana, raha ataontsika ohatra zao hoe anontaniana izy hoe inona an'izao dia tonga dia fantany hoe izao ny référence an'izany, ato amin'ny pejy ohatr'izao mety misy an'izany. Tena hoe hainy tsenjery izany, fantany tsara daholo ny hoe lalàna, izay moa hoe mpahay lalàna azy, olona mpandinika lalàna. Ka ity olona ity dia olona manam-pahaizana, mahay lalàna. Kanefa teo anatrehan'i Jesosy izy fantany fa mahay lalàna mihoatra noho izy Jesosy, dia nanetry teny izy ny teny hoe mpampianatra. Jesosy koa moa mahafantatra Andriamanitra azy dia mahafantatra ny toe-poty raha lehilahy ity, dia niaino azy, dia niteny ity olona ity hoe, mpampianatra, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Tia andova fiainana mandrakizay ity mpahay lalàna ity, dia nanontany hoe inona no ataony, dia inona moa no navalin'i Jesosy? Fa tsy nakasary Jesosy satria fantatr' Jesosy fa mitsapa azy ity lehilahy ity, tia mandrika azy ity lehilahy ity, dia navalin' Jesosy azy manao hoe, ary hoy izy taminy, inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakianao azy? Dia namaly tsotro izao iray mpahay lalàna manao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia inona navalin' Jesosy? Marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Tena hoe tsotra fotsiny namalian'i Jesosy azy, dia nefa izy araka io tenin'Andriamanitra amin'ny 5:20 io, dia hanamarina ny tenany, dia mbola nanontany hoe iza ary ny namako. Dia teo amin'izay Jesosy ary nanao an'ity nanazava an'ity tranga anankiray nisy ity hoe, nisy mpahay lalàna anankiray nisy lehilahy zany avy any Jerosalema hakany Jeriko, dia azon-jiolahy izy io, dia niendahany lambany sady nokapony, dia navelany teo tena hoe rehefa saika maty. Dia nisy mpisorona anankiray hozy izy,
nandalo nahita ndra lehilahy dia navelany teo fotsiny nandalo mijery azy tsy niraraha azy dia tahak'izay koa nisy levita anankiray izay tonga teo nahitan'io lehilahy io fa saika maty nefa nandalo fotsiny ihany koa nefa ino zany mpisorona zany sy ny levita mpanompon'Andriamanitra zany ry havana mahalala tsara ny didin'Andriamanitra zany ry havana eto zany dia tena manam-porofo mihitsy hoe tena manao fombafomba fotsiny reto olona reto tena hoe tsy mampiatra ny lalàna fa mahay lalàna tena hoe atao sous forme fotsiny ilay lalàna atao tena hoe tsy enjery fotsiny fa tsisy fampiarana fa kosa ry havana malala tonga tamin'ity lehilahy fahatelo ity Samaritana io dia tsy mifampiraraha amin'ny jiosy mpifavaly ny Samaritana sy ny jiosy nefa inona nataon'ity lehilahy ity tsy nanana eritreritra mihitsy izy ny hoe tsy handray an'ity olo ity satria tsy kasika an'ity olo ity koa satria tsy fampiraisako amin'ity olo ity fahavaliko ity olo ity tsy izany nefa nataon'ity Samaritana ity ry havana fa tonga dia amin'ny maha-olombelona azy dia nanana fo miantra an'ity lehilahy ity izy tsy fantany io lehilahy io fa tonga dia tonga izy nanavitra nitsabo azo izy nikarakara azy nampitaingeny teo ambony bibiny koa fa nampon'izany tsy navelany hoe tao anatin'ny ratra dia hoe navino nitsabotsabony teo dia navelany teo fa netiny mihitsy raha lehilahy dia netiny tany an-tranom-bahiny no karakarainy tsara ary nobaikony mihitsy ara ilay tompon'ilay tranom-bahiny hoe tsabo ity olo ity dia meko vola ianao fa raha tsy ampy reto dia rehefa miverina dia onerako izany tena hoe tsy navelan'ity lehilahy ity andalondalo fotsiny izao zavatra nisy tamin'ity olona naratra ity izao ry havana malala fa tena noraisiny tahaka ny namany ty olona ity nefa olona tsy fantany tena hoe asehon'Andriamanitra amintsika mihitsy ry havana malala fa ohatr'izany koa tsika koa mety hoe araka ny teniko tena am-piandohany mety efa trangany tratrany tahaka izany tsika nisy olona tsy hampozina avy any tojo olantsika dia nanampy ilay olona dia tsika koa amin'izao mampanompon'Andriamanitra antsika izao ry havana malala tsy hoe andinika lalàna fotsiny fa tena mampiatra ny lalàn'Andriamanitra ka tsika izany raha toa ka hoe nisy olona tratrany hoe tsy nampozina tranga olana tahaka izao ny antsika indray dia tsy vitany hoe manampy ara-nofo fotsiny fa ihany koa manampy ny ara-panahiny olo io ry havana satria tsika izay mampanompon'Andriamanitra antsika tsy ny ara-nofo ihany no anirana hoe anapitsika ny olona fa ny ara-panahiny ireny olona ireny ihany koa fa misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy tonga ho azy araka ny teny pastera foana ny zavatra misy fa misy ilana tsika amin'ireny fotoana ireny misy aniran'Andriamanitra tsika amin'ireny fotoana ireny dia izany mihitsy ry havana malala no aretanako antsika hoe tsika mpanompon'Andriamanitra mahafantatra ny lalàn'Andriamanitra fa nefa tsika tsy hoe anao tsy anjery fotsiny fa tena hampiatra an'ireny lalàna ireny anatanteraka ny tenin'Andriamanitra araka ny teny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Aleloia, amen. Dia izany tenin'Andriamanitra fofo izany ry havana malala faly any fampizara izany tamintsika androany dia noko fa misy zavatra misy tenin'Andriamanitra mba hoe misy azo mba ho raisintsika ao anatin'izay afatra nampitaina izay dia mankasitraka antsika rehetrarehetra ny aino dia manaraka indray raha mbola tsy tonga eny amin'ireo lanitra Jesosy dia tahian Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra raha nampavy Lina tamin'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra be. Andriamanitra manaka fahasoavana hoe maly fitenao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany mahafinaritra be nanomboanao an'ilay izy ilay tantara kely tany amin'ny voalohany aloha dia tena misy tokoa Samaritana alefan'i Jesosy. Aleloia, dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Misaotra anareo ihany koa mankasitraka sy mampairy azy ireo fa mampairy azy ireo foana ny mesazy kely ny commentaire alefanareo ireo. Aleloia, dia misaotra betsaka ny Marinata Anahy Ranavavy Suzelle sy nareo Lina izay manao commentaire amin'ny teny vahiny ireo manampy be dia be ny vahiny izay tonga mba mitsidika ny fandarana kelitsika izany. Jesosy amaly fitianareo. Luka 10:5-20 iresaka mombany amin'ilay Solomana dia namaliany Jesosy ny mpahay lalàna anankiray sy nanaovany ny fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy. Afaka ray volana mahery kely aloha tsika dia isy fotoan-dehibe dia ny Pasika izany. Aleloia, dia amin'io tapatapaka mihoatrahoatra kely ny tapatapaka ny volana Marsy tsika dia hanao fifadikanana tsika.
dia mihomakomana avy amin'izany androany a tantarao kely loatra miloha idirantsika amin'ny tonteny misy musulman zay namako dia raha matao moa ry zareo moa zao dia miresaka zay rehefa miresaka moa zay dia samba mirehare kely amin'ny fivavahana eo za kristianina izy musulman dia samba manano io za zao izy tena fandehanana izy moa izy anaty raha matao loviana tokoa moa izy mandritran'ray volana ao izy ay dia fanareo inge ato amin'ny sakafo any amely eo izy sakafo be mihitsy zay amin'ny hariva ay moa aminao zany tsy fivadikana fa fanemborana sakafo matsiazy fanemborana lera fananiany io zany zay lahy fa ny aneo fivadikanina tsy mihinana mihitsy raha ohatra hoe 3 andro dia mandritra ny 3 andro tena zao vita ve zany izy tsy mifady hoe tsy mihinana inina mihitsy fa ndre 3 andro ny aneo azy zany misotro rano fotsiny misy fotoana zay manao 7 andro misy fotoana manao 4 andro misy fotoana manao 2 andro javy izy dia ho vita 3 andro izy herinandro dia tsy hihinana sakafo tsy hihinana inina tsy mihinana zany ny atao fivadikanina ao mantsy azy fa ianareo fanemborana ihany ahembotra ny hariva fotsiny dia atambatra fotsiny sakafo maraina atao hariva fa hariva vao hohanina za koa mahavita an'izany na 7 andro ary mantsy azy fa dia zay mantsy ana tena mandramako izy zay tsy mihinana inina zay fa raha maty dia ianao raha maty azy izy dia zay no lavaray veloma dia mba mandramako izy zany ndray andro hoe tena tsy mihinana inina oatra zany tenenao za fa zao raha maty fotsiny dia ianao tena mahatadidiko zay fa tsika dia hitra fivadikanana tsika amin'ny afaka ray volana eo fivadikanana idirantsika amin'ny pasika tahiny Jesosy firizazana miadana tonga soa mbola tsy narabraka teo mantsy ianao teo ny soramary dia namaliany Jesosy ny fahalalana anankiray sy nanaovany ny fanoharana ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy amin'anarana Jesosy 5:20 anindro nisy fahalalana anankiray nitsangana ka naka fanahan Jesosy nanao hoe mpampianatro inona ny ataoko andovako ny fiainana mandrakizay ary izy taminy inona voasoratra amin'ny lalàna manahoana famakianao azy ary izy namarika ny hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ary izy Jesosy taminy marina navalinao ataovy izany dia ho velona ianao fa izy tana marina ny tenany ka nao tamin'i Jesosy hoe iza ary ny namako androany zany Jesosy ampiseho antsika hoe iza no namana dia Jesosy namarika ny nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ka ny Jeriko ka azony Jolay sady nianahy ny lamany sady nikapohana izy ka nanao zany rehefa saika maty ary sendra nisy mpisolona anankiray nidina tamin'izany lalana zany ary raha nahita an'ilay lehilahy izy dia nandalo azy ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo nahita azy dia nandalo koa fa nisy kosa Samaritana anankiray dia tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy ary noho ny nahita azy dia onena dia nanatona izy ka nofenony ny feza ny feriny ary sady nasiny dihuilo ny sy divay dia nampitengenana tamin'ny bibiny izy dia nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia nitsaboiny ary noho ny ampitson'iny dia nakatenariry izy ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny sady nanao tamin'ny hoe tsaboy izy ary nahoatrinona milanonao mihoatra noho ireto dia meko nirako rehefa miverina izy moa amin'izy 3 lahy no ataonao naman'ilay azony Jolay ary izy ilay niantra azy dia Jesosy taminy mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa halleluia amen halleluia efa marary sady ny andohan'ireo mba tonga fotoana isakafoanana tsy fivadikanina hoa zany fanemorana sakafo fotsiny zany fa mihinana be ry zareo ny hariva tsika koa mahavita an'izany zaho tena jara zahako manao fivadikanina ohatr' izany hoe mihinana be mihitsy ny hariva tena na 7 andro aza vitako ny tsika nge misy fivadikanina ohatr' izany misy karazana fivadikanina misy fivadikanina tapany misy fivadikanina dia misy koa fivadikanina tapakandro ihany misy fivadikanina na 4 andro 1 andro fa mihinana ny hariva ny hariva mihinana ka tsika raha manao an'izany hoe mihinana be izany ny hariva dia vitantsika izany na 7 andro ohatran'i Jesosy ary izy mahavita an'izany hoe isakariva ihany mihinana vita izany ary mety koa nefa izany tsy akasitrahan'Andriamanitra koa izany te hanao 7 andro sy 7 alina ianao zany dia mihinana kely amin'ny hariva azo atao zany rehefa tsy vita ny tsy mihinana tsika mba ny fahasoavana
zao zany zavatra nitranga nanome ohatra am'izay ary Jesosy. Le ohatra moa zany efa fantatra le zavatra tiany Jesosy atongavana hoe iza ny tena tia taminy, iza ny tena tia an'ilay, iza ny tena naman'le lehilahy, iza ny naman'le lehilahy voatafika, de mazava ho azy fa le Samaritana satria iny no nitondra azy tany amin'ny toeram-pitsaboana sy ny sisa sy ny sisa. Zao ny tena tantara ara-panahinty fanoharan'ity ry havana malala. Nisy lahy anankiray nidina avy any Jerosalema hakany Jeriko. Niendrika izany zany toerana zany raha mijery ny tanàna tamin'izany fotoana zany tsika, ny tanàn'Israely taloha moa zany le tany Kanana io ny atao hoe Kanana taloha, le tanàna resahana tanàn'Israely io de ohatr'izao ny plasiny, ety ambony ety Jerosalema de ety ambany ety Jeriko, de midina be mihitsy io sady miorakolaka. Raha ohatra zany io zany ny elan'elan'io de eo amin'ny 20 kilometatra mahery eo fotsiny raha vol d'oiseau, fa tsy 20 kilometatra izy raha mandeha fa miorakolaka sady kisilasila, sarosaro-dalana. Ny hevim-panahy zany de zao, le ery ambony ny atao hoe Jerosalema, ny ery ambany ny atao hoe Jeriko. Ny mampiavaka an'ireo tanàna ireo de Jerosalema de miavaka amin'ny maharesaka ara-panahina azy, ao no misy ny tempoly, miakatra any Jerosalema ny olona rehefa hanao pasika sy ny sisa sy ny sisa. Ety Jeriko indray ilay tanànan'ny ranomanitra, tanànan'ny manimanitra de feno azo raisina hoe tanàna fandraharana. Misy ny business, misy ny varotra isan-karazany sy ny sisa Jeriko. Ny hevim-panahy zany de zao, raha voalaza fa hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema de taka ny olona midina, alleloia, taka ny olona midina ara-panahy, misy fidinana ara-panahy, alleloia. Zany hoe mitotongana ny ara-panahy. Azo lazaina zany hoe olona miverin-dalana, olona miala eo amin'le avo ara-panahy de mandeha midina. Raha jerena amin'izany zany de takany hoe Jerosalema ara-panahy de Jeriko ara-nofo. Iza mahazo vahana kokoa? Misy fotoana mahazo vahana kokoa ny Jeriko atsika, misy fotoana mahazo vahana kokoa ny Jerosalema. Za mirary amintsika rehetrarehetra na ianao na iza mba tena ahazo vahana ny Jeriko te amin'ny Jerosalema amintsika zany ara-panahy ambony. Fa ny hevitry ilay hoe avena Jerosalema nidina nakany Jeriko de nanomboka nidina ny ara-panahy, nanomboka ny sandratra ny ara-nofo, nanomboka nengeza ny ara-nofo. Zany hoe nanomboka ny ratsy ny ara-panahy. Hoy tena Andriamanitra, ary nisy anankiray avy tany Jerosalema nidina avy any Jerosalema nakany Jeriko ka azony jiolahy tandremo fa vao midina ny ara-panahinao. Fa nresahantsika zany tamin'ny voaingana, tamin'ny voaingana tsika nytoran'iny sy tadidiko oviantsika hoe vao midina fotsiny avo ara-panahintsika de mitevoly mahazo antsika. Milazaina hoe jiolahy de mitevoly, ilay mamono sy mandringana sy mamono de mandringana de mangalatra, alleloia, le mandrava, le manimba. Vao midina ny ara-panahintsika de tadidio fa rombahany devolitsika de andefasany aditsika de mitady ho resitsika. Zay zany aloha ny endrika ara-panahiny io. Vao niala n'le avo ara-panahy de tratrany jiolahy, teny kapohany, de nalainy ny lambany nendahany, de nikapohany, de nilaozany rehefa saika maty. Fa tsy maty aloha, isaorana Jesosy, alleloia. Fa izao rehefa teo am'izay izy avy nendahany mpanao ratsy, avy
ny endany sy napahoriny a ny kapohany a izay zavatra mahazo atsika rehetrarehetra rehefa midina ny avo ara-panahy atsika. Tsy misy olona ara-panahy ka midina ny ara-panahy manao kitotono ny ara-panahy ny memangatsika ara-panahy ka tsy misy zavatra mitranga aminazy zany, tsy misy zany. Mino fa na zana ianao de efa nitratra n'izany foana hoe vao midina am'le avo ara-panahy manao kisangisangy, manao kidaladala, miala am'le avo ara-panahy, lasa tsy manam-pahamasinana, lasa tsy mivavaka fa variana amin'ny zavatra izao tontolo zao, de misy zavatra mitranga. Nareo ve tratra zany? Misy zavatra kely foana mitranga. De renao mihitsy tokony hiverina amin'Andriamanitra ianao. Mino fa efa nandalo an'izany daholo tsika rehetrarehetra. Fa ny tena olana de zao, andiny raika amby diapolo nisy ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalan'izany koa. Ka koa nisy mpisorona nandeha tamin'izay lalan'izay koa. Ary ny mpisorona rehefa mandeha amin'izay lalan'izay koa, lasa tsy manana tahotra an'Andriamanitra, mena ny tahotra an'Andriamanitra, mangatsika ny ara-panahy, miala am'le avo ara-panahy, fa miny koa fa midina ho an'ny Jeriko, de tsy mampaninona ny mpisorona ny mijery olona maratra sy voaendaka eo zany. Nefa fantatry ny mpisorona izy ny nanendaka an'io. Tratra koa zany le mpisorona, nidina koa le mpisorona. Taoriana an'izay nisy le vita koa mpidera an'Andriamanitra, fa mbola nandea tam'le lalana nidina ihany koa, de nidina ara-panahy ihany koa, de miaina ny ara-panahy, de mangatsika ny ara-panahy, de maina ny ara-panahy, na mpidera an'Andriamanitra azy ka maina ny ara-panahy, nidina ny avo ara-panahy, de tsy mampaninona ny le vita mahita olona tokony ho tsaboana, tokony ho avotana fa tsy avotany. Zany endriky ny fangatsiahana ara-panahy daholo zany. Rehefa ianao le manomboka tsy hantra olona iny, le tsisy sentiment aman'olona zany, ohatrany hoe tsisy sentiment zany zao vao androany nijery asan-daka fa ela be zay. Tsy tadidiko soa moa daty nefa sendra hitako teo le izy, de tamin'izany fotoana zany arevana de tena tsapako fa tena ambony be ny voa ara-panahiko tamin'izany. Mahatonga anahy tena zany nisy nisoratako tanatin'le vo eo mihitsy azy sendra mba nisavasava kely taratasy de nahita an'le ny amo ny manana ny amo zany ny journéako mavoatantarako anaty anao daholo zay mba nanandanja tamin'ny journéako. Alleluia. Azafady ange. Voasoratra taty mihitsy izy zay. Ndray 21 juin zay a, seneko anao ny daty oviana, de nisy pasteur zokinay a, zoky ara-panahy anankiroa lahy, samy nanao ino moa zany, nanao izaka natondra rehetra teo amin'ny Facebook teo. De tsapako nefa hoe zavatra tsy tokony ataontsika pasteur le izy, tsy hoe zavatra ratsy ahoana, fa resaka sotatareko anao koa ina le zavatra nitranga. De nitomany be aho nahita le tomany teo-pivavahana, tomany be mihitsy nitomany satria ohatrany tsapako hoe nomboka ny vary lavo le ara-panahin'le pasteur namana zoky tamin'izany. Tiako lazaina anao zany hoe tsika rehefa ambony ny voa ara-panahintsika de ohatran'ny fiangonan'ny Efesosy mihitsy tsika, tsy mahazaky tsika mahita olona manao tsy mety zany amin'ny ara-panahy. Alleluia. Fa tsy nampaninona an'le vita ihany le izy, satria izy koa ary mba midina, izy koa ary mba aveny ajery mandeha hidina ihany koa izy hoe ny Jeriko. Raha amin'ny ara-panahy ny mpisorona sy ny levita tokony hijanona ao Jeriko, tsy misy idinana makany Jeriko, tokony mijanona ao Jerosalema azafady,
tsy misy antony idina ny mpisorona sy ny levita ho any Jeriko raha amin'ny ara-panahy teneniko a mandray lafy ny ara-panahy tsika io fa ao ny toerana tokony isy an'ireny tena hoe mitotongana daholo zany olona telo lahy zany a mitotongana ny ara-panahiny teto fa le ray a tonga de nitafian'ny devoly tonga de nitafian'ny jola devoly zany amin'ny hevitra ara-panahy zany fa zao anefa andravana andifa teny amin'ny tempolo nisy kosa ndray a Samaritana anankiray io ndray tsy avy any Jerosalema izy io satria ny Samaritana de tsy nankeny Jerosalema fa ozy izy hoe nisy Samaritana anankiray andeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy ary no nahita azy de onena azo antoka fa ty Samaritana ty ray tsy avy any Jerosalema izy nidina fa impossible avy any Jeriko lay izy miakatra anomboka anao inona izy anomboka hitady an'Andriamanitra izy anomboka hiakatra anevy ara-panahy ty Samaritana tena de olona tena mbola jentilisa mihitsy tsy manandraraha ho ny tenin'Andriamanitra takan'le vehivavy Samaritana tsy manandraraha amin'i Jesosy de ny olona zao tontolo zao zany ny jentilisa zany e fa izao jentilisa efa niala teny amin'ny toerana nisy azy mety andeha ho eny a Jerosalema io mety miakatra ny lalana io fa zao ny maha olona ndreny azy a tonga de nijereny zao fotsiny tsy te halala izy na inona io olona io na inona tsy nijery izy hoe so de jiosy ty tsatsa manandraraha amy jiosy jerena aloha karapanondro jiosy milao faty eo na ohatr'izany tsy zay ny zava-dehibe tamin'ity Samaritana ty fa ny zava-dehibe tamin'ity Samaritana ity de le vao nahita azy izy de onena alleloia io teny hoe onena io a matetika miverina eo amin'ny baiboly amin'ny testamenta vaovao matetika Jesosy ny misy an'izay hoe onena de onena azy izy de onena azy izy de onena Jesosy Jesosy vao mifanena amina olona misy problema de onena izy alleloia alleloia misy fotoana ry havana malana tsika mila mandeha amin'ny maha olombelona tsika mila manana maha olombelona zany hoe tsika zany a niza eo anoloantsika na mpanoto io na mpamon'olona io na mpangalatra io na izy io na izy de zao ny ao amin'ny latintsika mila mamonjy tsika alleloia Jesosy tsy mifidy zao ny tenen'i Jesosy zao ny tenen'le lehilahy Samaritana izay tandidon'i Jesosy mantsy izy io avy vao teneniko anao tonga de vao teniko moa le izy vao nahita azy izy de onena de tonga de andiny faefatra amin'ny telopolo ny fikarakarana rehetra zay nataony ny tantarainy eo de nanatony izy ka fedy na sy nidirino tsy fahita nampinaingena tamin'ny Biblia de nentina any tranom-bahiny de nitsaboiny alleloia tonga de nandray any tanana an'le olona alleloia ary noho ny ampitson'iny a de zao naka de nariroa izy mbola midepense koa izy de nomeny ny tompony tranom-bahiny zany de nataony hoe tsaboy izy ary na ohatrina ny laninao mihoatra noho ireto de honenako rehefa miverina alleloia zao ndray zany ny hevitra io ity lehilahy izay maratra ity voentaka de endrik'ireo olona rehetrarehetra izay mandalo ady eto amin'ity zao tontolo zao ty mandalo ady noho ny inona noho ny nataon'ny devoly noho ny fandrobana sy ny fanombana sy ny fanampotehana izay ataon'ny devoly de eto amin'ity zao tontolo zao ty be dehibe mihitsy ny olona voatafika be dehibe ny tafia amin'ny devoly de maradratra mihitsy ny olona
feno any ananonany misy a ny andahana ny ara-pitiavany tokantranony eo mikorontana misy ny andahana ny ara-pahasalamany tena tsisy miditra andeha am'lohany mihitsy ny fahasalamany misy ny andahany ny ara-bolany ny andahany hatramin'ny ny kely ananany mihitsy tena miaina anaty fahantrany olona potika fiainana zany rehetrarehetra zany ary be dehibe ny olona voatafika ity le lasa maritana tya de tandidon'i Jesosy izay mahita an'ireny olona rehetrarehetra voatafika sy mipotehany devoly reny de onena Jesosy ke onena ravana mahita an'ireny olona ataony devoly miankina mitoka na sakafo hoan'ny ankonina ny tsitany tsy jereny rehefa mahazo bota kely miasa mafy mahazo tanina toka de fa mandra tatatra ontsa nge Jesosy onena nge Jesosy mahita an'ireny de zao amizay ny zavatra tena mahafinaritra be dehibe ny olona voatafika fa misy reny andalovan'i Jesosy aleloia de misy am'ireny mandalo Jesosy de mahita Jesosy hoe onenan'ity olona ity de tonga de karakareny aloha aleloia mahita n'iny olona iny zany izy to de onena izy de tonga de raisina tany aloha de karakarainy sabony ny fery tsy miratsy nohony teo ntsony aloha mijanona hémorragie mijanona ny problème aloha mijanona fa tsy misava mitsahatra aloha fampahoriana de zao ny ataony batainy am'izay io de etiny amin'ny brikany halleloia oetiny aiza oetiny any amin'ny trano fandrimbahiny aiza ndray ny trano fandrimbahiny ny trano-bahiny ray de izao fandarana zao anisany ny fiangonana isan-karazany ny groupe évangélika misy fitezana ara-panahy isan-karazany de anisan'izany ny fandarana andramoka izao ny fandarana andramoka izao zany de trano-bahiny halleloia de za zany te tena hoe tonga soa eto amin'ny trano-bahiny akiradio trano-bahiny ty atsika rehetrarehetra ty aza miafahafo tonga soa enao eto amin'ny trano-bahiny ny trano-bahiny de ao anatin'io trano-bahiny io misy tompony io izandray zany zao tompon'ty trano-bahiny ty rato rakotsy salama sy mampionina ray anjanary sy ny groupe zay maresy halleloia de inona zava-mitranga entin' Jesosy eto ohatra marina tiana avy ny andany ny mpanafika avy tao amin'ny elanelan'ny Jerosalema sy Jeriko io kolina fa netiny miensalina aloha netiny voalohany halleloia de inona ny natao tao zao ny teneniny mety denari roa aloha halleloia nomeny denari roa aloha zay inona ny denari roa ny fahasoavana menana isan'andro halleloia tahiny ny tompo halleloia meny denari roa ahafahana manao mividy ordinateur ako mividy telefone ako mividy haut-parleur mividy ny connexion ahafahana manino ahafahana mikarakara ny ara-panahy halleloia de meny denari roa no fatsindry Jehova ny mpiandry tsy hanan-java-mahory fitahiany Jehova mampanakarena tsy azo fisasarana piny zany halleloia tena nokatra ny lanitra izy de nitahiny aloha zay ahona moa ny ahafahany manao fandarana rehefa tsy nitahiny tompo zay hoe tsisy mihitsy zany zay fa tsy telefona le foza oranao sisitsika le tena le bola le bouton inona moa fandarana azo atao am'ireny ozany da fa tahiko nareo meko android halleloia de hoe connexion matanjaka be aty andafy halleloia de manaova am'izay fandarany halleloia de zao netiny teto amin'ny trano-bahiny netiny teto tojo netiny teto Marizao netiny teto Erika netiny teto Marina Tiana halleloia de zao ny avatra rado ramapionina saboy izy halleloia saboy izy ary naotrinina ny laninao mihoatra no reto zay nomerako nometra no reto de onerako zany rehefa miverina zay io miandro fanonerana rehefa miverina Jesosy halleloia raha mbola tratra eto ampanao fandarana eto zany zay am'izao amin'ny fiaviany Jesosy aiza ny fanonerana sotra meloa Jesosy halleloia tonga de ozy izy naotrinina tsy maninona
tsaboy fotsiny izy. Inona ny hevitra zany? Na ifadianareo anina ry izy mivady a, na anaovanareo alim-bavaka ry izy mivady reo olo reo a, na tsy atorianareo reo olo reo a, na tsy avitanareo ny asa mandrarahanareo reo olo reo a, tsaboy reo olo reo. Halleloia. Fa misy maratry reo, misy voendaky reo, misy voakapoky reo. Inona ny tsabonay-nareo? Tenin'Andriamanitra am'izay. Balsame manasitrana. Tsabona amin'ny tenin'Andriamanitra am'izay. Tsabona amin'ny fampianarana. Tsabona amin'ny délivrance sy ny vavaka isan-karazany. Halleloia. Fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ny tsabonanao io e. Tsabona. Afafy. Afazana ny tenin'Andriamanitra. Tsafotsafoana amin'ny tenin'Andriamanitra. Petapetahana balsame tenin'Andriamanitra. Diany zaka koa tonga. Halleloia. Zao ny zavatra ny tenenin'ilay Samaritana. Nomeny aloha denari roa. Efa voaray ny denari roa a. Voarainay ny denari roa. Vao hanomboka hanao azo asan'Andriamanitra zao dia efa voarainay ny denari roa. Halleloia. Tanina raha manao fandarana aloha. Anaovany amin'ny télévision Madagascar TV, Madagascar TV any Canada. Ndahana manao fandarana any amin'ny radio pitsika any France. Ndahana manao fandarana any amin'ny amité télé sy amité radio any Madagascar sy ohatr'izany. Nomeny aloha ny denari e. Halleloia. Amen. Rehefa nomeny am'izay ny denari dia zao ny teneny tsaboy ireo. Zay ny baiko azonay rehefa namalala. Tsaboy ireo. Ny zavatra ataona ianareo ireo zany dia fanatanterahana baiko hoe tsaboy ireo. Ampianarina tenin'Andriamanitra ianareo. Ampianarina didin'Andriamanitra ianareo. Tezaina ny fahamarinanareo. Tezaina ny fahamasinanareo. Misy fotoana mihitsy ianareo bedesina. Tenenina mafy. Fitsabona daholo zany ry havana. Tsaboy izy hoy ny tenin'Andriamanitra. Zay koa tsy ny hafafa. Ndao ary e. Halleloia. Ndao aryko. Tsaboy izy. Ndao ary. Amen. Mafimafy le fitsabona. Io fitsabona iny indray marary e. Mangiry firy. Diovina aloha ny fery. Takiny ahoana tsika rehefa marary dia asiana alcool zany tany ampianarana. Fangano fitsabona everinareo fa tsy marary. Marary ny fitsabona. Ary na mpitsabo ary mba mangiry firy koa mahita nareo mangiry firy. Fa zao mibaiko azo. Tsaboy izy. Zany hoe amin'ny fomba rehetra ataovy zay asalama azy. Rezanareo fa betsaka aminareo zao salama. Halleloia. Inona ny nahasalamanareo? Tenin'Andriamanitra. Fitsabona ry havana malala. Dia rehefa vita zay dia ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatrinona na ohatrinona ny laninao mihoatra ny reto dia zany hoe le denari zany a raha tsy ampy nitoky efa nomen'Andriamanitra, nitoky efa nomen'i Jesosy, ary zany tokony ampahery atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra. Tsika zany tsy mandrangotra zay tsy atsika zany. Ahoantsika nivarotra toriteny nefa tsika efa nomena denari anankiroa. Ary ny tenin'Andriamanitra raha tsy ampy reo dia onerako rehefa hiverina. Zany hoe io Samaritana io tsy maintsy hiverina na androany na rapitso na rafakapitso tsy maintsy hiverina. Zany ny tsy asahinay eto amin'ny fandarin'Andramika izao hivarotra toriteny. Na hiteny aminareo hoe misy vahaolana secret tiana itenenina anareo zany a atafavoanareo amin'ny fiainana. Fa zao alefatsika zoom io dia asitsika sarany. Tsy mety zany satria nao ny denari nge efa nomeny. Andriamanitra nge mamatsy atsika.
diso zany mpanompon'Andriamanitra anao SOS amin'io zany hoe mba anaovy cotisation zay fividanana photocopieuse nefa ny denariroa efa azo. Andriamanitra Jesosy mahafantatra ny anjara didy ho ataonao. Raha tokony hitondra olona roa ianao na tokony hitondra olona ray na fiara 2 place fotsiny aza dia ampy anao hitondranao an'iny olona iny. Fa raha mila mitondra olona 500 ianao, bus misy no menanao. Ka maninona moa tsika ny angataka bus raha mbola olona 330 no entiny? Ampy antsika reny bus kely tsotsotra reny, mini bus reny. Fa tsy anjarantsika mihitsy ny angataka hoe boinina zay hitondrana olona. Alleloia. Ny denari tompoka efa azo zay aloha dia mitsotra zay efa nahazo ny denari roa zay. Alleloia. Na ara-bola na ara-pahasalamana na ara-batana na ara-hery sy sisa efa nomenanay ny denari roa ahafahanay manao an'izao fandarana zao. Amen. Ka tsy zay tsony tena sy fanatitra kely amin'izay aloha mba sy tsopapeka kely fa tena reo jiritanareo mirehitra nge vola daholo. Zao ordinateur zao nge vola nge lany amin'izao e. Sao mba anaovanareo cotisation kely aloha fa tena fa azonay denari roa. Alleluia. Ary zao raha sitranao nareo ay verina ny Samaritana onera nozy izy zay mihoatra zany onera antso atsika mpanompon'Andriamanitra zany. Heviny faharoa amin'ity toroteny ity dia zao: Jesosy koa ry havana mpitazana indray izy ohatra, tsy ohatra mpitazana indray izy amin'ny heviny faharoa, mpitazana izy fa izy mihitsy ny maniraka Samaritana ary efa sendra tafian'ny fahavalontsika ka endahany fahavalo sy kapohany mafy dia mafy. Alleloia. Hitanao ohatra ny fijoroana vavolombelona nentin'ny zoklina teo. Michael Angelique moa le anaran'ny olona teo raha tsy diso ahako. Anaran'ny anjely tokoa zany, arikanjely mihitsy zany. Ny heviny faharoa dia zao: aza matahotra ianao fa raha tsy Jesosy ny Samaritana mitondra anao dia izy indray maniraka Samaritana momba anao. Dia jeretiko nge tsika isaky misy olana jeretiko tsika isaky misy problème mivaha foana misy ina moa zany misy vahaolana foana tonga eo, misy olona foana irahany fitahira ho atsika. Maina ry havana malala. Michael Angélie Michael Angélie misaotra lina dia jereo tsara fa ianao io nge tsy arian'i Jesosy zany. Tadidio foana nge ny fiainanao fa misy azany fotoana ianao ohatra hoe mandeha ianao fa tena tsisy ninona zao. Tenareo raha nabavintsika nisy raha nabavy zay nijoro vavolombelona tsisy ninona mihitsy zareo vavaka dia manao asan'Andriamanitra tena hoe tena mitotototo amin'ilay zavatra fa tsy manam-bola dia tsisy hohanina ry zareo. Dia lasa izy nabiditra satroka fiarovana amin'ny hainandro dia mitondra harona ngeza be. Toy izy levady fa hoaiza ianao dia hitsena. Toy izy levady nga ianao manam-bola andeha hitsena ka andeha hitsena dia andeha hijery sakafontsika. Lasa izy mivoaka tany an-tsena ry havana. Zay olona rehetra mifanena taminy no eo an-tsena: avy madama tiany eny e, avy madama tiany vary e, avy madama tiany tsaramaso e. Verina avany izy feno ny harona. Alleloia. Hifanena amin'olona ohatr' izany ianao rahampitso. Alleloia. Hifanena amin'olona ohatr' izany ianao rahampitso. Anirahan'i Jesosy Samaritana amin'ny lafim-piainanao rehetra. Tsy manam-bola ianao, anirahany olona ianao hamatsy anao. Tsy manana sakafo anao, anirahany olona ianao hanolotra ho anao. Tena hoe tena misy zavatra hosokafan'Andriamanitra be ao amin'ny fiainanao rahampitso. Samaritana be dia be nitsenanao eo amin'ny fiainanao rahampitso. Zany ny hevitra faharoa an'ity.
tenin'Andriamanitra ity. Za matoky sy mino fa tsy nandalondalo fotsiny tamintsika rery ty teny ty androany. Miplasinao voalohany a ianao ny tompon'ny tranom-bahiny, plasinao faharoa ianao le voentaka. Fa zao fotsiny na Jesosy ny Samaritana androany na Jesosy aniraka Samaritana mombanao, de ho tadidinao ty toriteny ty am'izay fotoana zay, de voninahitra ny man'Andriamanitra ny matoky sy mino fa voarainao zay afatra zay a, de matoky sy mino fa nampaheranao a ny fiarahantsika teto androany. Tapitra ny nina moa zany ny toriteny efa mirabelarana. Efa hitako aloha ny hira zay ho atao a, aza minoatra hira ntsona reo efa hitako ny hira. Alléluia. Eo anao mikantoko a rado aki radio afaka tonga de miato zany nareo a izay izara fahatsapana. Alléluia. Zay izara fahatsapana teo de afaka miantso ary ampijeriko ny hira zay ho ataotsika. Sur booking.com. Alléluia. Efa misy niditra vetivety fotsiny a, azisika sary aloha. Alléluia. Vetivety fotsiny a. Nareo alohantsika ampiditra olona izara fahatsapana. Asina sary vetivety a. Alléluia. Ndao raha ohatra ka efa oary a raha napavisika irika izara fahatsapana de mena zavetrany fitenenana. Inona ary a ny azo ambara anao fitenenana? Tain'i Jesosy fafitera dia mankasitraka nanome fitenenana dia tain'i Jesosy koa tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny andreo fa tena mamy be mahakasika mahatonga saina tena nampianatra be ny toriteny androany a. Ena ny tena nakasika ana voalohany aloha le tenin'ny pastera farany teo hoe manana plasy roa tsika eto amin'ity tantara ity dia ny voalohany a tsika no tompony tranom-bahiny dia ny faharoa na tsika ilay Samaritana. Dia tena nafinaritra be anahy mihitsy sady nakasika anahy teny ity na dia efa nitoriana foana reny dia misy heviny vaovao tsara be foana. Dia nakasika anahy voalohany koa ny tenin'ny Zoky Rina hoe ny mpanoraka-dalàna ny mpisorona ny levita mahay lalàna ireo mpihira ireo fa tsy mampiatra an'ilay lalàna mihitsy zany. Mpahay lalàna izy zany fa tsy ampiara an'ilay lalàna. Dia tsika zany tsy tokony hanao an'izay satria indraindray misy amintsika asiko maky ny tenako angambany momangana indraindray mety hoe mahay lalàna fa tsy mampiatra anazy dia le hevon'le Jeriko zany efa nitenen'ny pastera foana ny hevon'ny Jeriko Jerosalema fa teto izy tena nakasika be anahy hoe Jerosalema ara-panahy dia ny Jeriko ara-nofo. Dia tsika zany tsy tokony hidina ho an'ny Jeriko zany hoe tsy hidina ny voara-panahy tsika fa tokony hiakatra foana ny voara-panahy tsika fa vao midina tsika dia avy ny mpandroba dia tsy iza moa zany midevoly dia tratran'ny fangatsiahantsika dia lasa voatafika ny ara-panahintsika dia lasa kivy ny verin-dalana lasa ohatry ny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra intsony zany tsika sady misangisangy ara-panahintsika dia lasa mangatsika ny ara-panahy. Dia tsy tokony hanao an'izany zany tsika indrindra na ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpino ihany koa zany tsy tokony hanao an'izany fa tokony hoe anana ny voara-panahy foana dia tokony hiakatra foana zany tsika ary tokony hijanona eo Jerosalema fa tsy hiala eo Jerosalema. Izay ny tena nakasika be anahy pasera fa tiako hazavaina be daholo izy fa betsaka be fa izay ny tena hitako nafonja. Dia Jesosy manafity anareo mianadahy dia mankasitraka aname fitenenana. Tain'i Jesosy. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao anampahaverikata anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Andriamanitra manaiky pasoavana any amaly fitianao dia mitombozy sy azo pasoavana foana hatrany hatrany
dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. No indray antsika pitra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka. Halleloia. Izy indray ary ny izara fahatsapana manaraka ao a raha efa ao indray ary a raha vavisika marina tiana dia mena zavatra ny fitenenana. Inona indray ary ny azonao ambara, inona ny azonao tenenina. Eo mankasitraka pasitera ny fitenenana tena nanamarika anahy androany ilay tantara kely noentin'ny Zoklina zany teny am-piandohana hoe nisy vonjy tsy nampoizina ny olona tena hoe mino an'Andriamanitra ilay mopera zany a. Izy indray ny ohatrany somary te hanakana ny ilay ramatolay Mikael Angelo Mistesa Angelina tsy tadidiko azafady indrindra hoe sode ianao sûr ianao fa hanatitra ny zareo hatrany ambaravarana tena ohatrany nanamarika be anahy ilay izy hoe misy olona mihitsy ny tena ohatran'izany. Dia faharoa ilay tenen'ny pastera ohatrany hoe ady minofo sy fanahy ihany izany ny fahazahoako an'ilay izany a. Le rehefa midina ny fanahy leo amin'ny rehefa midina ny any amin'ny fanahy dia miakatra ny ara-nofo. Dia tsy maintsy hoe miady amin'izay izany tsika amin'ny kristianantsika. Dia fahatelo farany tena namarika ana hoe ilay Samaritana izany tandidin'i Jesosy. Dia tsika vao manita an'iny dia mitsahatra ny hémorragie rehetrarehetra, ny fahaverezan'ny fahasalamana, dia mahazo hery tsika, mahazo tonga dia ohatrany hoe mahazo soin tsika dia sitrana. Dia averina tsikelikely amin'izay ny zavatra rehetrarehetra, averin'i Jesosy tsikelikely amintsika daholo. Dia omeny confieny amina olona koa tsika izany ohatrany hoe mifandaharantsika. Dia tena mankasitraka anareo mianadahy mampieny toriteny sainy tompo daholo. Halleloia. Mankasitraka indrindra anao raha vavy marina tanata izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manakira-pahasaovana ny malifitianao mitombohitra sy fahasaovana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Apitra olona hafa manaraka indray antsika izara fahatsapana manaraka. Raha efa ao indray ary rahalahintsika tojo aloha. Raha efa ao indray ary rahalahy tojo dia ndao omena zavatra ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Tena sosotsika rehetra efa ato rahalahy tojo. Ny mahakasika anahy voalohany hoe misy an'ireto olona reto le mpahay lalàna aloha mba mahay lalàna ihany fa tsy nampiasa lalàna. Le mpisorona mba ao amin'ny tempoly ihany fa nefa rehefa nidina ny ara-panahy dia lasa tsy nahalala ny sitrapon'Andriamanitra akory, lasa tsy mba nanana fo anitra tamin'le lehilahy tafihan'ny jiolahy. Dia tahaka le fitako hoe poteran'Andriamanitra ihany nefa lasa tsy sentiment mihitsy. Dia hoe tena nakasika nataona daholo hoe rehefa antsika izany midina ny ara-panahy miala eo fanatrehan'Andriamanitra, Jerosalema endrika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia lasa tsy mahalala izay tokony atao. Na dia mahay lalàna ary tsy mampiasa lalàna, mahay baiboly fa tsy mampiasa baiboly. Dia tena nampisaina be izany hoe alao mijanona tsara ao Jerosalema. Alleloia. Amin'izay mampianatra tsara ny baiboly, mampianatra tsara ny lalàna. Alleloia. Dia ny tena faharoa nakasiko hoe ilaina no mitsabo ny hémorragie any olona na ara-nofo izany tena mba manampy ny olona na ara-nofo raha mizatra ohatra le fijanonam-belona Zoklina aty izao zava-dehibe izany hoe mba nanatitra tsy dia tena hoe nanahirana be izany hoe anatitra olona amin'ny fiara dia mba hatao. Alleloia. Dia na hémorragie ara-panahy koa ny olona kivy te handevoly ny fiainana satria niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsaboana akory eny. Alleloia. Mpahirezina mena toriteny sy ny sisa. Dia nakasika ny toriteny sady nampahery na mpianatra ihany koa indrindra fa mankasitraka anareo mianadahy. Alleloia. Amen. Alleloia. Mankasitraka indrindra anao rahalahy tojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manakira-pahasaovana marifitianao mitombohitra sy fahasaovana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Izay no mizara fahatsapana. Anao hira anankiray tsika misaotra rehetra ny zara fahatsapana teo Andriamanitra manakira-pahasaovana malifity mitombohitra sy fahasaovana hatrany amin'ny asan'ny tompo. Anao hira anankiray tsika maralatsika amin'ny fotoana dia ity hira ity dia aveontsika hiditra any amin'ny vavaka sy vavaka ho an'ny firenena amaranantsika ny fotoana tanteraka sy fiarahantsika androany. Mino finaritra daholo ary
dia tahin'ny tompo isika rehetra. Halleloia. Misaotranao zay Jesosy malalaka amin'ny fotoana izay nomenao teto androany. Isaoranay anao ny fatanterahany fotoana ary isaoranay anao ny natotsan'ny fandalana tsy tapaka ny connexion ary tsy tapaka koa ny Facebook na taty aminay taty amin'ny foibe na tany amin'irety olona izay nanaraka teto. Misaotra Jesosy ary dia isaoranay anao ny teny izay nozaraina teto androany na ny teny izay nozaraina na ny famelabelarana izay samy avy amin'ny fanahinao masina avokoa ka dia isaoranay ny anananao masina zany. Dia tahitry izao zany teny zany mba amokatra za toeny arivotry manam-patapenina ty anatinay tsirairay avy tena zaviranao voatsaingy voronam-piaza nalatsaky eny amin'ny dalambe na eny amin'ny tarimariva ambony vatolampy fa tena hoe oka aniry sy amoa anatin'ny tany lonaka zany dia nifonay ange Jesosy zany oka nifonay tsirairay avy reto mba ho tany lonaka avokoa ny ny teninao ary tena hoe amoa avy za toeny arivotry manam-patapenana dia tena hoe takan'ireny loharano velona iboboky aty anatinay ane zany toroteny zany ka tsy ho ritra mandrakizay dia ho boboky aty anatinay ho fiainana mandrakizay. Raha misy tonga teto androany Jesosy anaty ady anaty olana mety miandraratra fa olana sy farimbavaka dia aza tininao Jesosy fa tonga teto izy ireo na fohy fotoana na fohy torimaso na fohy aina
mba hitady anao ka dia matoky sominao fa hovalianao araka ny lehibe ny famindram-ponao sy ny fahatsaranao ireny olona ireny. Misaotra indrindra Jesosy maralo. Halleloia, amen. Ivavaka nanambavitsika mihaja amin'izao fotoana izao teny tompo nanambavy mihaja anao fitenenana. Halleluia, teka pasteur nanome fitenenana miaraka ivavaka amintsika ho an'ny firenena. Jehovah Andriamanitra arainy tsara indrindra arainy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia faly midera misaotra mankalaza anao izay ny amin'ny teny izay mampombanao ny mpanomponao teto androany Jesosy fa teny tena hoe mahakasika sady mampahery anay fa ianao Jesosy dia ilay Andriamanitra tsy mamela anay irery fa na ianao no mamonjy anay na ianao maniraka samaritana mamonjy anay ao anoloana izay zavatra rehetrarehetra mety mitranga eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa mampianatra sy mampatsiahy anay foana ny teninao fa tena ilainay Jesosy ny miakatra amin'ny voaram-panahy satria raha vao midina ny voaram-panahinay Jesosy dia mahazo vahana ny ara-nofinay fa mora ho an'ny devoly fotsiny no manao ny olana mitondra ny olana rehetra mandratra mamotika ny fiainanay ka izany mahatonga anao Jesosy mbola miteny amin'ny alalan'ny teninao mba hahafahanay manana ny voaram-panahy idanonao a Jerosalema fa tsy hidina ny Jeriko izay Jesosy mba hahafahanay manatanteraka ny sitraponao mba hahafahanay makatony teninao Jesosy ny fijanonanay amin'ny voaram-panahy ny fakatoavanay ny teninao fa tsy ho fombafomba fotsiny Jesosy malalo. Dia misaotra anao izay Jesosy satria izany teninao izany dia hahafahanay indray Jesosy tena hoe mifikitra aminao hahafahanay indray Jesosy dia manisy ny lalanay mba tena ho trano mba iny ihany koa izay Jesosy fa tsy ho sanatria ho tratra ilay hoe fijinana ara-panahy izay Jesosy dia ho potika sy ho ravo fa ao aminao ihany Jesosy mampitsara ny fiainanay mampety ny fiainanay dia hisoranay anao lehibe izany teninao mamy izany Jesosy ny voninahitra dia aterinay ho anao rery ihany. Mbola hiara hivavaka aritsika ho an'ny firenena Jesosy malalo hitanao ity firenena malalana ity Jesosy tena hoe miaina ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fijaliana ny fanananay ahavo ara-panahy no ny fijinana any Jeriko izany hoe tsy mahatonga anay tsy ahita ny fahasaranao Jesosy noho ny fanahy izay mety hananany tsirairay avy eto tena miaina ao anatin'ny fijaliana ao anatin'ny fahoriana fa ianao koa Jesosy nefa tsy tara fa Andriamanitra tonga amin'ny fotoananao ianao dia maniraka samaritana tonga mamonjy ianao Jesosy vonjeo ny firenenay vonjeo ty taninay ity amin'ireo ady olana izay alefan'ny devoly amin'ny tenany firenenay eto amin'ity firenena malalanay ity Jesosy dia matoky izay fa ianao nefa miasa eo anivon'izao firenenay izay Jesosy malalo kehitriny Jesosy raha isaraketo izay dia apetraka eo firetananao napitsinay sy ny fiainanay tsirairay avy dia matoky izay Jesosy izany teninao izany dia iraikitra ny fiainanay tsirairay avy izay nandreteto ho balisany mampifanasitranana nahatra sy nidera Jehovah ray ianao reny Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny zoky miady tsika atao anatin'izay vavaka mamy be ho an'ny firenena sy ny famaranana fotoana izay dia misaotra ihany koa andranavavy Lina sy ranavavy Angela sy nareo rehetra zara fahatsapana sy nanao commentaire sy nandray anjara sy ny tonga rehetra teto tsy misy adonana na dia iray dia isaorana nareo Jesosy hamaly ty anareo tsirairay avy dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia raha mbola tsy tonga any amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamatsara tsika dia raha mpitso any tsika dia efa eo neto indray amin'ny ora mahazatra tahaka izao dia mandrapatonga izany nefa dia ny Aki Radio mbola mandeha foana Aki Radio point radio 1 2 3 4 5.com Aki Radio point radio 1 2 3 4 5.com ahafahanao meno totenjaka ny adiny telo misy soroteny foana na iza toerana misy anao dia mahazo an'io radio io dia andro aman'alina izy io mandeha misy totenjaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina so mitahiny tompo daholo tapandrimandry tahiny Jesosy.